Ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Quatre mars, fety be an'i YAHOSHUAH. Tonga ny fotoana ankalazantsika niverena amin'ny anarana mitondra FRANÇAIS YAHVAH sy YAHOSHUAH. Izay torina ambasadorina YAHOSHUAH zady Elia. YAHOSHUAH no dia rainy tsalova mamiara ny tsinjaka kaza mihafa faro. Famidera ny YAHOSHUAH dia tena fifaliana be. Ny tena goavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy YAHOSHUAH ilay niteny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any YAHOSHUAH ilay tena maro. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy YAHOSHUAH izay nitoriana ambasadorina YAHOSHUAH zady Elia ireriany. Ny faevatra ny volana martsa ho avy zao ary tena fety be manetriketrika Ety amin'ny foibe fanjakana YAHOSHUAH AMBOHIDRAPETO ANTANANARIVO MADAGASCAR. Ka ianao olombelona io, Tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao.